ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Ry avina malala amin'ny tompo dia tonoana trany amin'ny fifaliana ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ao aminao sy ny ankonanao izay manaraka izao onjam-peo izao. Hivavaka isika. Isaorana ianao Jesao ny fitiavanao sy ny famindramponao sy ny fitahianao, satria izany no mahatao izao anay dia mbola afaka miombona, afaka mifampitantana amin'ny alalan'ity onjam-peo ity izay amin'ny alalan'izao fandarana ampalalao azy lalana tokony alehako izao. Mangataka izay mamindrafo aminay ary mamelana elokay fa efitra mampisaraka anay aminao Andriamanitra izany, ary diovy ny fonay dia avaozy ny fonay dia omeo fo vaovao izahay tsirairay avy izao. Ankehitriny mangataka izay ny fanahinao masina no ataovy ao anatin'ny tsirairay avy, hitarika ny mpanomponao ka ny endriny lelan'ny mpanomponao mba tsy hitenao azy fa izay afatra avy aminao no ambara, ary dia hitoetra ao anatin'ny mpiaino rehetra koa ahafahan'ny tsirairay avy maka ny lesona hoentina miaina amin'ny alalan'ny teninao amin'izao fiainana mandalo sy manahirana sarotra izao. Dia mitenena amin'ny araka ny fombanao fa mihaino izahay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesao no anaovanay ny vavakay. Amen. Arak'izany ry havana dia ny fandarana ampalalao azy raha tokony alehako no arahantsika izao ka zokiriry ihany no manolotra ny fandarana androany. Ny tenin'Andriamanitra jerentsika dia ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko fahavalo ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo no vakiantsika. Jaona toko fahavalo ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo no jerentsika. Vakiana sinoana amin'ny anaran'i Jesao manao hoe: ary no maraina koa dia nakeo kianjan'ny tempolo Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatona azy dia mipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo, ary rehefa napetrany teo afovoany izy dia hoy izy tamin'ny mpampianatra, ity vehivavy ity azo ola-tanana nijangajanga, ary eo amin'ny lalàna misesy dia mandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nolazainy hakany fanahy azy mba ahazoany izay hampangana azy. Fa Jesao niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany, ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe: izay tsy nanota teo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany, ary raha nandray izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny, ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy tamin'ireo vehivavy: aiza ireny? Tsy misy nanameloka anao va? Ary hoy izy: tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy: izaho koa tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Ray masina manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tantara zava-misy izy ity. Ny ankamaroan'ny tsy hoe ny ankamaroany fa maro ny fampianarana izay nataon'i Jesao dia nanaovany fanoharana. Fa ity izay nataon'i Jesao ity zavatra mitranga eto ity dia tantara marina zava-misy izay hoentina hampitana amintsika indray ny afatra androany, izay inona fa ny fanahy masina no mitarika antsika amin'izany. Tamin'ny fandarana telo teo aloha izay nanomboantsika ny fandarana tamin'ity taona 2024 ity dia nentina nisarihana antsika tsirairay avy andiny tena sy hiaiky ny fahotantsika sy hibebaka
noho izany fahotantsika izany. Zay no resahana tao anatin'ny fandarana telo ny sesy ny alakamisy voalohany sy faharoa ary fahatelo tamin'ity volana janoary 2024 ity. Lakamisy fahefatritsika izao de izao: maninona moa isika tamin'izay fandarana telo zay no nasaina nandiny tena sy nandinika ny fahotantsika. Fa ny fanontaniana mipetraka de samy mamaly. Fa ny androantsika de hijery indray hoe amin'ny fijerin'ny olona ny fahotan'ny hafany ka fahotana ihany koa e. Ny fijerin'ny olona ny fahotan'ny hafa de fahotana ihany koa. Tadio tsara, jereo tsara ty zavatra eto ty izay tantaraina eto ty Fariseo, mpanoran-dalàna, mpitondra fivavahana jiosy no nitondra ity vehivavy ity izay lazaina amin'ny tantara eto hoe vehivavy azo olona tanana nijangajanga, izany hoe olona tratra nijangajanga, tena hita maso. Zay zany no entin'ny loholona sy ny Fariseo sy ny Sadoseo nakeo amin'i Jesosy Kristy mba hakana fanahy sy hitadiavana izay hiampanganan Jesosy. Ny zavatra voalohany resantsika androany de izao: nahoana moa no entina makeo amin'i Jesosy ity olona ity fa tsy tonga de nataon'ireto jiosy reto amin'izay lalàna heveriny fa tokony ho tanterahana amin'io vehivavy io. Maromaro ny zavatra azo ambara amin'izany fa ny sasatsasany ihany angamba no voalazako aminao. Ny voalohany indrindra aloha zany ny kendren'ireto olona reto de zao: izy hamandrika an' Jesosy mba hiampangany an' Jesosy, satria ny eritreretin'indreo zany nandrasan'ireo de hiteny Jesosy hoe zay ny voalazan'ny lalàna, toray vato izy. Zao anefa ny tsara tadidiana, Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mahay mameloka, mahay mamela heloka sy mahay mamindra fo, ary zanak'Andriamanitra izy, mahafantatra ny zavatra rehetra, mahafantatra ny ao am-pon'ireto olona izay mitondra n'ity vehivavy ity ka neveriny fa hoelohan'i Jesosy Kristy reto. Zay ny anankiray koa. Fa ny anankiray koa de izao: te hiseho anie reto mpitondra fivavahana jiosy reto fa izy ireo de tsy manota, tsy manana fahotana, fa io vehivavy io no tratrany, ambody ombina tratrany, azo ny olona tanana nanota, nijangajanga. Te hiseho marina eo anatrehan'i Jesosy ireto jiosy izay nitondra n'ity vehivavy ity reto. Te hanamary tena fa tena meloka ny hafa, izay ny kendreny reto jiosy Fariseo sy Sadoseo sy ny mpanoran-dalàna sy ny karazany izay mpitarika fivavahana sy mpampianatra lalàna ao amin'ny jiosy reto. Ary izay indrindra ny tena tiana ho resahana amintsika androany hoe misy ny olona tena mahay mitsara ny hafa, tena mahay mijery ny fahotan'ny hafa, tena mahay manameloka ny hafa, ary indrindra mahay mamandrika sy maka fanahy ny hafa. Fa ny fahotany, ny adosony tsy fantany, ary izany indrindra ny tenenan Jesosy Kristy azy ireo manitsy. Jerentsika ny boky misy an'izay aloha mba hanamarinana hoe izany le izy. Matio 7:24 tsika no manomboka. Lavalava ary ny vatan'i Jesosy Kristy fa be tsara velatsia ireo mpitarika fivavahana atao amin'ny jiosy, ireo Fariseo sy mpanoran-dalàna sy ny Sadoseo sy ny karazany ireo. Matio 7:20 manomboka amin'ny 9:17. Fahalozanareo mpanoran-dalàna sy Fariseo be tsara velatsia fa arindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra.
zay ny anankiray. Faharoa, loza anareo mpanorandalàna sy fariseo mpiatsara velatsia fa mandeha mitetin'ny ranomasina sy ny tany maina ianareo mba ahazahoanareo na dia iray ihany aza ho proselita, ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ny elo, mihoatra indroa noho ianareo aza. Ny fahatelo, lozanareo mpitarika jamba izay manao hoe raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia haningo tena izy. Zay ny fahatelo. Ny fahaefatra, lozanareo mpanorandalàna sy fariseo mpiatsara velatsia fa mandony fahafolon'ny solila sy naneta ary ny komina ianareo, nefa navilanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindrapo ary ny finoana. Fahadimy, lozanareo mpanorandalàna sy fariseo mpiatsara velatsia fa diovinareo ny voan'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny kosa feno rombaka sy tsy fahamarinana. Fahaenina, lozanareo mpanorandalàna sy fariseo mpiatsara velatsia fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izy eo mitsara tarehy eo ivelany. Ny fahafito, lozanareo mpanorandalàna sy fariseo mpiatsara velatsia fa manao ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy haingony ny rarivato pasan'ny olona, rarivato pasan'ny olo-marina. Miverimberina eto izany, vatanin' Jesosy Kristy mivantana, tsy misy hena maso, tsy misy tahotra ny hoe mpiatsara velatsia. Ireto mpanoradalàna, fariseo sy mpanoradalàna reto, lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsia, miverimberina amin'io Luka Mateo 7:20, ary manamarina izany anie ilay voalaza ao amin'ny Jaona 9:, le nitondrana io vehivavy io izay lazaina fa azo olatanana nitsangatsanga, tratra modiombo nitsangatsanga, dia nentina anakeo amin'i Jesosy dia nitenenana amin'i Jesosy Kristy hoe izay tratra manao an'izany araka ny voalaza lalàna dia torahana vato. Fa inona ny zavatra nitranga, ahoana hozy ny tompo? Izao nitenenin'i Jesosy Kristy, niondrika tamin'ny tany izy aloha dia nanoratra tamin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany teo. Izany hoe mandinika Jesosy Kristy, mieritreritra Jesosy Kristy hoe ahoana no lazaina amin'ireto olona reto dia ahoana ny atao amin'ity vehivavy ity. Fa rehefa naharitra ela izy nandinika dia izao ny zavatra nitraka izy aloha dia niteneniny, izay tsy nanota taminareo no aoka itorabato azy voalohany. Izany hoe fampandiniha tena aloha izany nataon'i Jesosy Kristy voalohany, dinio aloha dinio, samia mandinika ny tenanareo ka izay tsy nanota taminareo izy no aoka itorabato voalohany an'io vehivavy izay ampangainareo sy entinareo eto anatreha koa, fa tokony hotorahana vato araka ny lalàna misesy. Raha ohatra moa izany ka ianao no nitenenana an'izany hoe izay tsy nanota taminareo no aoka torabato izay olona iverinao fa diso, mety tsy hoe misy olona hitanao fa mitsangatsanga, fa mety misy olona hitanao manana fahadisoana izy, tsy haiko izay fahadisoana hitanao aminy any, hoe mpiteny ratsy ve izy sa mpisolotoaka ve izy sa mpangalatra ve izy sa mpandainga ohatra. Fa raha hoentinao eo anatrehan'i Jesosy izany olo izany dia izay nitenen'i Jesosy Kristy, izay tsy nanota taminareo no aoka torabato azy voalohany. Mampandiny tena aloha, ianao ve mba nanota sa ianao ve tena tsy nanota mihitsy? Ka raha tena tsy nanota mihitsy ianao dia manana zo hitorabato voalohany an'io vehivavy io ianao raha te hitoraka. Raha te hitoraka azy izany, fa tsy voatery hoe tsy maintsy mitorabato ianao. Mety hisy amintsika izay miheno ve hoe yes, izaho no hitorabato izay olona hitako fa mpanota satria izaho tsy nanota. Mety hisy ve? Ny zavatra tiana lazaina dia izao, aza maika, aza mendimendy, ary aza mandroso manameloka ny hafa na mitondra ny fahotan'ny hafa ho eo anatrehan'ny tompo ianao.
fa ny fahotana aloha eritreretina voalohany indrindra. Mety hitenana hoe ary izay foana no lazainy eto amin'ity volana janoary ity ny antsika eto amin'ny fandarana mpalalao azy lalana tokony alehako dia izay foana aloha ny fampieritetana tsirairay avy ny amin'ny fahotana, fampandinihan-tena, ny anekena fa diso sika. Fa raha vao tsy manaiky diso dia mitovy amin'reto fariseo sy mpanorandalàna reto. Mieritreretra tsara fa sao sanatria ny tompo hiteny aminao hoe loza anao, be tsara velatsia. Fa tena mila mandinika lalina fa maninona ny vehivavy azony jangajanga no entina makeo amin'ny tompo dia ny mpitondra fivavahana sy mpitarika fivavahana jiosy no mitondra azy makeo. Kanefa ireo ilay tenenin'ny tompo hoe mpiatsara velatsia, loza nareo mpiatsara velatsia. Ny tompo mahafantatra ny zavatra rehetra, mahafantatra ny ao am-po tsy miloaka, mahafantatra ny fiainan'ny olona rehetra. Noho izany tsy mila hoentinao akeo amin'ny tompo hoe io misy olona azona hitsangajangana, io misy olona azona nangalatra, io misy olona hitanay fa mpitendratsin, tsy mila hoentina eo amin'izany fa fantanao azy zany ary hitanao azy zany, fantany ny atao amin'izany olona izany. Fa tsy anjaranao no maka fanahin'ny tompo, na sanatria hibaiki ny tompo, na sanatria hitenin'ny tompo hoe io tratra io, ataovy io amin'izay tokony hanaovana azy araka ny lalàna. Mino fa azonao tsara ny zavatra tiako tenenina, fa ny fahotanao ny tokony hoentinao eo amin'ny tompo. Zao ny fahotako, zao ny ahadisoako. Raha araka ny lalàna dia tokony ho faty tokony ho faty ianao satria fahafatesana ny tambony ota. Fa ny tompo tahaka ny nataony tamin'ity vehivavy ity no ataony aminao raha manaiky an'izay ianao. Ilay vehivavy ange tsy namaly, nentin'ny olona izy foetratra dia nanaiky izy, nentin'ny olona soamantsara dia tonga teo amin'i Jesosy Kristy. Rehefa tonga teo izy nahampangainy olona, ity vehivavy ity azonay olona tanana nijangajanga ka izao ny voalaza ny lalàna, tsy namaly izy, nangina. Tsy niteny izy hoe tsy nanao an'izany, tsy niteny izy hoe ka tsy zary heliko io, ny zavatra mahagaga manko dia izao. Azo olona tanana tratram-bodimbo nijangajanga ilay vehivavy, fa maninona moa tsisy lehilahy tratram-bodimbo azo olona tanana nijangajanga niaraka taminy no entina miaraka aminy ao amin'ny tompo. Maninona ny tsisy lehilahy? Fa raha tokony izany io vehivavy inge tokony nanilika, tokony mba nanala ny tenany dia mba nanilika tahaka ny nataon-dry Eva, tahaka ny nataon-dry Adama. Hoe vehivavy izay nomenao aminy menarana tokony tena hoe ilay lehilahy iny, nisy lehilahy niaraka tamiko dia izy no ohatr'izao na izy no ohatr'izao, fa tena tsy nanilika ilay ramatoa, nangina izy, niandry izay hanaovana azy. Izay no nataon'ity vehivavy ity. Ka isika matetika ny olona dia izao, rehefa misy fahadisaon'ny olona dia mahita ho lazaina ny olona, ka izy ene ohatran'izao, ka ianona no nahatonga an'izao, ianona no nanomboka sy nanao voalohany, avy amin'ny ianona no nahatonga izao, vokatr'ilay toetra ny ianona, vokatr'ilay fanao ny ianona. Izany ny filazan'ny olona matetika manilika ny fahadisoana ho any amin'ny hafa, fa mieritreritra ny hanala ny tenany izy. Fa ny teneniko aminao dia izao, tsy mahafaka ny tenanao amin'ny fahotana sy ny fahadisoanao eninao, fa ny tompo rery ihany no afaka manala anao amin'izany. Mino fa tsika izany resaka izany, mazava be ilay sady tsotra. Ianao na hanala ny tenanao tahaka n'inona aza, tahaka ny nataon'dry Adama sy Eva, tahaka ny nataon'ireo olona maro izay manala ny tenany ao anatin'ny fahadisoana matetika, tsy mahafaka ny tenanao ianao. Fa Jesosy Kristy ihany no afaka manaisotra anao ho afaka amin'ny fahadisoanao sy ny helokao rehetra. Ka raha mahatsapa fahadiso ianao, aleo manahaka an'ity vehivavy ity aloha hoe mangina, dia tsy manilika ny hafa, tsy manameloka ny hafa, fa ny fahotanao eritreretina hoe izany tokoa ny fahotako, diso dia mangina.
Tsara vela tsia no ilazany Jesosy Kristy an'reto fariseo sy mpanorandalàna reto, satria fantany Jesosy Kristy tsara ny fahadisaon'ireo olona ireo, ny elok'ireo olona ireo, ny toetra ratsin'ireo olona ireo, tsara vela tsia ireo. Raha ny sitrapon'ireo zany dia Jesosy Kristy tokony tena hoe ay, azonareo nitsangatsanga izy, tena tratranareo, misy profo, tena tratra. Noho izany ny voalaza lalàna tokoa torahana vato izay tratra manao an'izany. Noho izany io izy ary toray vato. Fa ny tenen'i Jesosy Kristy tsy izany. Dinio aloha ny tenanareo sao dia efa nanoto nareo. Ka raha mbola tsy nanoto nareo dia izay tsy nanota taminareo no ka hitora-bato azy voalohany. Tsisy sana ray azy satria samy nanota avokoa. Tsisy nentin'ny tora-bato. Fa tsy izany anie zava-misy amin'izao fotoana izao e. Ny olona mpanota aza raha vao mahita ny fahadisoan'ny hafa dia maika hitora-bato, maika hanameloka. Izaho manokana anisan'ny tsy dia mankasitraka, tena tsy mankasitraka an'ireny fitsaram-bahoaka ireny. Misy olona tratra mangalatra dia vonon'ny olona. Iverin'ny olona ve fa tsy fahotana mamono olona fa mangalatra ihany no mamono olona. Ary mazava tsara ny tenen'i Jesosy Kristy aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Sarotra be ny toeran'ny mpitsara. Ny zavatra mampalahelo dia izay foana ny fitarainan'ny olona hoe tsy dia misy marina loatra any anatin'ny fitsarana any amin'ny tribonaly. Fa arakaraky ny volanao, arakaraky ny fahaizanao sy arakaraky ny fahalalana olona no ahitanao hoe ny rariny, izay rariny diso sy rariny tsy tena izy fa sandoka. Raha ny tena rariny dia izao, na manam-bola ny olona na tsy manam-bola, na tsy mahafantatra n'iza n'iza aza, rehefa tsy diso izy dia abaribary ny fahamarinana. Fa rehefa diso izy dia abaribary koa ny fahadisoana. Fa ny zavatra mampalahelo matetika dia ohatr'izany, na diso ara ilay olona rehefa manam-bola, mahafantatra olona, mahitahita azy ny fitenenana, dia miseho ampabe-maso fa tsy diso izy, afaka madiodio izy. Izany anie ny zavatra mampalahelo. Fa Jesosy Kristy raha Jesosy Kristy izany no manana toe-tsaina ohatran'ny toetran'ny olona amin'izao dia izao mila ranondranony amin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Ay, tena marina izany. Nareo ny mpitondra fivavahana amin'i Jesosy, mahalala ny tokony ataonareo mahafantatra noho izany dia izao marina ny nareo. Aleo torahana vato olona io. Fa tsy izany tsy izany Jesosy Kristy. Tsy nijery n'iza n'iza amin'ny mampitondra fivavahana na inona an'ireo olona ireo izy. Fa tonga dia mahafantatra fa mpanota koa ireo. Fa izay tsy nanota tamindreo izy no aoka tora-bato. Tian'ny olona tena manahirana amin'izao fotoana izao ny hanao tahaka izany. Hoe tena tsy diso. Tadidio tsara fa Jesosy Kristy rehefa noelohana nisy ny tena niaro azy. Nivadin'i Pilato raha tena tena hoe aza manao ninona amin'izany olona, marina izany. Fa Pilato mitovy amin'ilay mpitsara amin'izao fotoana izao, mbola nanameloka an'i Jesosy Kristy noho ny filana ranondranony, filana sitraka aman'olona. Raha mbola mila sitraka aman'olona nefa tsika dia tsy mpanompon'i Kristy izany. Ho anareo izay manana andraikitra amin'izany fitsarana izany, satria tsy avelan'ny tompo. Hitsara amin'ny tsy fahamarinana isika fa tokony hitsara amin'ny fahamarinana. Raha mbola mila sitraka amin'olona isika dia tsy mpanompon'i Kristy. Ka ho an'izay kristianina, ho an'izay mpanompon'Andriamanitra, mpanompo Kristy izay manana anjara, manana fanomezam-pahasoavana izany fitsarana izany dia izao mahaiza mitsara mahitsy, ataovy mahitsy ny fitsarana. Iverenantsika ny amin'ity tantara ity fa hifarana ny fotoanantsika androany. Ny zavatra tiana ho apetraka dia izao, aza maika ny hanameloka sy hitsara ny hafa na hitora-bato ny hafa isika. Fa dinio aloha ny tenantsika, ny toetrantsika, fa sao dia mba efa nanota ihany isika. Ary izaho miteny hoe tena efa nanota tokoa isika, mpanota isika.
raha ohatra ka tsy maintsy ho elohana avokoa mpanota rehetra. Ity vehivavy ity zao a tratra nitsangatsanga de hoe tokony hotorahana vato raha araka ny lalàna, fa tsy ny mpitsangatsanga ihany no voalaza ao amin'ny lalàna fa hotorahana vato, fa be dia be ny voalaza ao amin'ny lalàna fa tokony hotorahana vato sy ho elohana. Ka raha jerena zany hoe zay tsy nanaraka ny lalàna, zay nanota rehetra ny tsy maintsy hotorahana vato, de tsy misy olona tsy ho voatora-bato na iza, voatora-bato daholo. Zany hoe mifandimby zany torahana vato ny olona de mifanimby mitora-bato, maty daholo ny hafarany. Ary zay mahatonga le ten'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambony nyota, fa fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay avy amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tsy nentina nameloka an'io vehivavy io, fa niteneniny de zao: aizy ireny tsisy nanameloka anao va? Izy le vehivavy tsy misy tompoko. Zao nitenen'i Jesosy Kristy. Mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Jesosy Kristy tsy manameloka an'ireny olona zay heverinao fa mpanota ireny, satria ianao koa mpanota, de aza manameloka an'ireny olona ireny ianao. Anjaran'ny tompo, anjaran'Andriamanitra no mitsara azy, mamantatra ny ao am-pony. Zay ny hafatra ho antsika androany. Aza mainka manameloka ny hafa, aza mainka hitora-bato ny hafa, fa sao mba efa nanota ihany ianao, na tena efa nanota tokoa ianao, fa sao de mihoatra lavitra noho ny sazy tokony ho an'io vehivavy io ny sazinao noho ny fahotana zay nataonao, satria tsy misy marina na de iray akory aza fa samy efa nanota izy rehetra. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zay fa mivelatra eo anatrehana mandrakariva ny teninao zay voasoratra amin'ny fiteninay. Afaka mamaky, afaka mihaino, afaka mandinika, afaka mianatra izany avokoa izahay rehetra. Ny angatanay dia fanahinao masina hitoetra, hitarika anay, hampianatra anay ameno ny fampianarana zay hifanaovanay samy olombelona, fa fanahinao masina ny tena mpanolontsaina, tena mpitaridalana, ary tena mpampianatra anay ho amin'ny marina rehetra. De tanterao aminay zany asa fanahinao masina zany. Ary mangatak'izay ny fitahiana ho an'ny mpanomponao rehetra, ho an'ny mpiaino rehetra izao onjam-peo izao, tahio amin'ny lafiny rehetra, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ny asa fivelomana, ny asa fanompoana, ny adidy sy andraikitra maro samihafa, tahio eo am-panatanterahana sy eo am-piatrehana izany izay rehetra. Ary de ny fiadaranao Jesosy Kristy tonoiny ary aro-tsay aminay rehetra amin'izao fiainana manahirana izao. Ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. De mametraka mandram-peo na mandram-pitafa amintsika rehetra indray amin'ny herin'ny toy izao ho an'Andriamanitra ny voninahitra aminao ny fiadanana. Amen. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.